Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompony izao rehetra izao. Tsy nety azon'ilay zanako mihitsy hoe fa maninona no nozonin'i Jesosy ilay aviavy. Izy indray havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Mananjanaka anankiroa zahay, 10 taona sy 9 taona, mirahavavy. Ary voatsy ela akory nanao fiarahana mivavaka izay alohan'ny hatory rehefa hariva dia nivadiko no nitarika. Dia ny tenin'Andriamanitra izay nitoriany dia ilay Matteo 20 andininy 7:20 ka hatramin'ny 2:20 ny nanozonan'i Jesosy ny aviavy izay tsy namoa tao Betania. Dia azon'izy mirahavavy tsara mihitsy ilay fanazavana an'ilay tantara. Dia nanomboka nametraka fanontaniana ilay zokiny sady niketrona be mihitsy hoe fa maninona Jesosy manao an'izany? Fa maninona nataony an'izany ilay azo? Dia hoe ka satria tsy izy vony. Dia fa maninona no vonoina mihitsy ny ve? Dia hoe ka satria izy aky Andriamanitra manana fahefana izay tia nanaovana an'io fa manana fahefana amin'izany izy. Dia hoe fa ngatoko nisy voankazo ilay azo tamin'io fotoana io. Dia hoe mbola tsy fotoana famoazan'ny aviavy mihitsy tamin'io fotoana io. Kanefa ny te ahita aviavy tao izy dia tsy nahita izy dia nozon'ilay izy. Dia gaga be izy dia tena niteny mihitsy izy hoe zany mihitsy ilay tsy azoko amin'io baiboly io izy sady nitrisitrisina be izy dia za moa tsy apite tsy mijery fotsiny dia torany e. Dia ozy izy indray ilay zandriny kely. Fa maninona nefa izy raha niandry e? Raha niandro zao tsara be mihitsy izy raha niandry. Miandro koa anie tsara e. Dia toy izy nivady hoe ka tamin'io izy aky ninaona. Tamin'io izy ninaona dia tamin'io izy nite ahitana izy dia tsy nahita teo izy dia nozon'ilay izy dia maty. Toy izy ilay zokiny. Ka tokony nataony hoe abrakabraka dia tonga dia nisy voankazo zany tao izy. Nanaovany magia dia tonga dia nisy voankazo zany tao dia iny no hohaniny fa tsy tokony novonoiny zany ilay izy. Ohatrany teteny mihitsy izy mirahavavy hoe tena tsy nety mihitsy nataon'i Jesosy. Tena ratsy fanahy Jesosy fa inona koa zany zavatra ataon'i Jesosy zany. Dia avy eo izy mivadika hoe io dada e, antanio dada fa dada anie pasteur e. Dia avy eo dia nanomboka nanazava amin'izay sady tena hoe ahoana moa nanazavana an'ireto zaza reto an'izany zavatra izany. Dia nomen'Andriamanitra tolotsaina dia izao no nataoko. Hitanareo, itsika izao manana zaridaintsika. Dia hitanareo angamba eo amin'ny zaridainantsika eo rehefa miditra amin'ilay varavarana eo amin'ny zaridaina zany dia misy voaloboka kely izay eo maniry foana. Dia iny voaloboka iny tsy tiako iny maniry eo satria bozaka ny eo dia isaky manapaka bozaka dia tapahako foana iny voaloboka iny. Tapahako miaraka amin'ny bozaka foana iny voaloboka iny. Dia hitanareo koa teo amin'ny sisiny teo nisy an'ilay voninkazo reny. Nisy tena voninkazo tsara kely mihitsy anankiray iny fa ohatran'ny bozabozaka be ngeza be avoavo be zany izy dia tsy nahafaly anahy dia nitapahako daholo ilay voninkazo teo fa izay nitiavako an'ilay zaridainantsika. Dia tery amin'ny farany tery koa nisy an'ireny voninkazo izay nitapahantsika ireny. Tapatapahantsika daholo izy satria tsarobina be dia tsy tiantsika ho eo ilay izy dia nitapahantsika daholo ilay voninkazo. Izany hoe vonoantsika zany ilay voninkazo, nongotantsika dia nitapahantsika. Dia za ve izao raha nanao an'izany? Dia izao, mahazo manao an'izany sa tsy mahazo manao an'izany amin'ilay zaridainantsika? Dia mahazo. Dia mety ve ny nataoko sa tsy mety tamin'ilay zaridainantsika? Dia hoe mety. Dia ratsy fanahy ve izao za zany ary? Raha ohatra ka hoe nanapaka ilay voaloboka teo amin'ilay zaridainantsika satria tsy tiako eo ilay izy. Ratsy fanahy ve za satria nanapaka? Ratsy fanahy ve za zao tsika nanapaka an'ireny hazo rehetrarehetra ireny ao nanamboarina ilay zaridaina? Dia hitanareo zao io paomantsika io eo amin'io zaridainantsika io. Io paoma io zao azontsika tapahana mihitsy io. Satria jerevinareo zao ny paomantsika misy biby foana io. Afaka tapahantsika io ary raha tapahantsika io tsy ratsy fanazany mihitsy ntsika fa atsika ilay izy dia azontsika atao izay tiantsika hanaovana azy. Azontsika tapahana ilay izy. Azonareo zany ohatr'izay io iny hazo izay nozonin'i Jesosy iny anazy iny. Izy ny tompony. Dia izay tia nanaovana an'iny manana fahefana amin'iny izy. Izay tia nanaovana an'iny fa anazy izy. Dia tsy ratsy fanahy mihitsy izy ao anatin'izany fa rehefa hoe tsy nahafaly anazy fotsiny ilay aviavy dia nozoniny dia maty dia izay zany ny tia nanaovana azy dia izay zany. Dia manaikitsika. Dia ohatr'izany mihitsy ny fiainantsika io ry havana. Ny lesona tiako raisina amin'izy manko dia hoe be dia be tsika tsy mety manaiky ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fitondran'Andriamanitra mihitsy.
hoe fa maninona Andriamanitra manao zavatra ohatr'izao, maninona ny olona ohatran'iny ve dia nataony ohatran'izao, nalainy sady le olona ohatran'izao, nataony izao le olana ohatran'izao, fa maninona ity zavatra ity nataon'Andriamanitra tsy mivaha ohatran'izao, fa maninona ity toejavatra ity nataon'Andriamanitra, ohatran'ny tetentsika hoe tsy mety ny ataon'Andriamanitra, ohatran'ny tetentsika hoe raha tsy fanahy Andriamanitra. Dia ny antony mahatonga antsika miteny izany dia izao ny tsy fahaizantsika manaiky ny fahefan'Andriamanitra. Fa rehefa manaiky ianao ny fahefan'Andriamanitra dia manaiky ho azy koa ianao ny fitondran'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra ry irany ny voninahitra. Amen.